Tonga soa indray tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao ary manantitra ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka izany. Manasanao mpitiavana tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fiarahana amin'izao alina izao ny vaovao mikasika ny fifidianana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny osoka ary ny alatra izay nisehona nandritra ny fifidianana solombavambahoaka no tanterahana ny 7 ny volana May lasa teo iny dia nanamafy ny avy anivony antoko-tiko i Madagasikara androany fa andray andraikitra manoloana izany. Nisy moa ny fanambarana sy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety maraina io tetsy amin'ny QG Belair izay nitanterahan'izy ireo. Germaine Menjanary sy Herzora Zanarvony no mitatra izy vaovao izay. Loza mitatao fa tsy loza manambana intsony ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Efa betsaka ny zavatra nitranga tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena izay natao teto Madagasikara iny. Isan'ny tompo marika voalohany ny voamera maleo tena misana ny fifidianana no ny tsy fatomombanana maro samihafa. Amin'izao dia mbola miseho hatrany izay lesoka izay ary miompampana. Sesilany ny tsy fanaran-dalàna aseho ny filoham-pirenena tato ato. Ankoatry ny fanaovana fampelezan-kevitra miaraka amin'ny kandida IRD izay voarara mazava ao anatin'ny lalam-pandrenana, izay lalam-pandrenana nanaovan'ny filoham-pirenena fianianana teny Mahamasina, dia mbola teo ihany koa ny famoahana na ny filazana tarehy marika tany ivelany fa maro anisan'ny solombavambahoaka avy amin'ny IRD izay miaraka aminy. Nisy ny fanambarana izay nataony avy ao anivony antoko-tiko Madagasikara ny ariva teo momba indrindra izay tsy fanaran-dalàna miny atao eto Madagasikara izay. Tsy nanaja ny lalàna, tsy nanaja ny lalam-panorenana ny fitondram-panjakana indrindrandrindra ny filoham-pirenena sy ireo membre ny gouvernement. Tsy nijanona tamin'izany maha-filoham-pirenena ny olona rehetra era Madagasikara ny malagasy rehetra zany na nifidy na tsy nifidy anazy izy fa dia nanosika ireo kandida ny antoko misy azy, izany hoe tsy nametraka ny toerany ny maha-filoham-pirenena anazy ary mbola nametraka ny tenany ho filohan'ny antoko. Ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana, ny tsy fanarahana ny lalàna misy ary tsy fanajana ny principe de neutralité et d'impartialité, izany hoe ny maha-olona filoham-pirenena anazy zay zany sy ireo administration tenena moa zany dia ny membre ny gouvernement rehetra zany zay lafin'izay. Resaka lalàna aorianan'izay marina fa misy ny fitoriana izay azo atao na any amin'ny CENI na any amin'ny HCC fa ny zava-misy kosa aloha dia nisy vokany ratsy teo amin'ny mpifidy izay fitsanganan'ireo olona manana ny fahefam-panjakana ireo dia ny tsy fanajana ny lalàna izay nataony olona maro ankoatra ny filoham-pirenena sy membre ny gouvernement fa tao tafiditra ao anatin'izany ny chef de région, tafiditra tao anatin'izany ny chef district, tafiditra tao anatin'izany ny chef d'arrondissement reny, tafiditra tao anatin'izany ny filoham-pokotany indrindrandrindra izay fantatra fa nanana anjara andraikitra lehibe tamin'ny zavatra tsy nety rehetra teto amin'ity firenena ity. Ty tsy resaka Antananarivo fotsiny fa Madagasikara manontolo zany. Zany rehetrarehetra zany marina fitenenay fa misy lalàna izay mamelanay hitory zany fitoriana zany dia zavatra anankiray atao zany fa eto kosa tsy maintsy ambara ny olona rehetra hoe matoa ny olona rehetra izay nahita fa era Madagasikara indrindrandrindra teto Antananarivo sy manodidina dia ambany dia ambany ny tapavitrian'ny olona hifidy dia noho ny antony izay zavatra nitranga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Izay fantatra fa nisy ny alabato, nisy ny fangalarana vaton'olona, nisy ny fanaovana bulletin précoché, nisy ny fampiasana ny fahefam-panjakana, nisy ny fanodikina vato sy ny sisa marobe anisany natonga ny olona tsy hifidy zany fa io ihany koa ny anjara andraikitra ny CENI sy ny HCC manontolo izay tompony andraikitra tanteraka amin'ny resaka crédibilité ngamba no azo ilazana anazy hoe tsy matoky intsony ny olona amin'izay lafin'izay. Firenena ohatr'izao everina fa hoe firenena demokratika izany no lasa ohatra zao zany firenena malagasy zany mahamenatra ary tena loza dia loza no miatra amin'ny firenena malagasy amin'ny voaka malagasy amin'izao fotoana zao. Izahay nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena efa nahita ny zavatra maro izay tsy nety kanefa dia efa nandefitra ny filohan'ny toanana tamin'izany fotoana zany fa amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity dia mahita zany fa mbola nitoy ilay izy ary nisy fomba fisehoany samihafa ilay izy na ny resaka alabato na n'izay resaka fampiasana fahefam-panjakana zay na ny fomba fanodikodinana ny vato. Tsy tena fa tsy ohatra vitsivitsy kely fotsiny raha eto Antananarivo reny vohatra fotsiny dia samy mahafantatra antsika nareo mpaneo gazety indrindrandrindra fa
ary samin'ny ora tenenantsika zao zany boriboritany enina eto amin'ny tanina rivo renivohitra zany a mbola tsy mivoaka zato isanjato ny voka mpifidianana fa ohatra ny lalovina natao hoe manao préparation psychologique zany ny olona amin'izao fotoana zao inona no antony boriboritany voalohany fotsiny ho resahako eto a io ny farany akaiky indrindra ary raha mijery ny any amin'ny SRMV sy ny sisa rehetrarehetra any efa tsy ao amin'ny SRMV intsony ireo PV rehetra fefany MCNI manina mbola tsy mivoaka ny valim-pifidianana toy izany daholo ireo boriboritany anaky enina ireo inona no antony izay mataraiky ny fivoahan'ny valim-pifidianana zato isanjato zay ny faharo ny fiovan'ny isa zay aingana dia aingana ao anatin'ny ray andro na ray alina fotsiny any amin'ny 60% 62% tonga dia mitotongana aty amin'ny 48%. Zany rehetrarehetra zany a itenenana zany hoe mandray andraikitra fony izahay ary tsy maintsy mijoro ny antoko timma manale ao anatrehany zany zavatra rehetra mitranga izany satria loza efa miatra fa tsy loza mitatao intsony a ny zavatra miseho ankehitriny ka eto moa zany zay androany point de presse no atao ampahafantarana ny olona zay zavatra mitranga zay fa ho avy ny apitso ny afaka apitso zay hitondrana amin'ny pirofo rehetra eraky ny distrika zay misy fa ny zavatra fantatra fotsiny dia misy fa mitokodiana sain'ny olona amin'izao fotoana zao ary tsy tongatonga ho azy reny zavatra mitranga any amin'ny faritany amin'izao fotoana zao ilay ny faritra samihafa reny a manohitra ny valim-pifidianana satria flagrant loatra ny fangalaram-bato fa notikotenana ny vatony ny olona fa izay kosa zany a dia miteny fotsiny hoe manana anjara andraikitra ny antoko timma ny candidat timma hiteny ny zavatra tsy mety rehetra fa ny antokoko manana an'izay mitoerana misy anazy zay ary tsy anaiky fotsiny a an'izao zavatra mitranga zao fa miteny fa efa mbiakoditra ty loza ity dia tsy mety intsony a ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao etsy ankilany dia miantony vahoaka malagasy rehetra izy ireo mba samy otony eo ampiandrasana ny valim-pifidianana ofisialy araky ny efa voalaza mantsy dia isy ny fitoriana ho apetraka eny anivo ny seni momba ireo alatra bevava sy ny tsy fanarandalana izay miseho nandritra iny fifidianana iny ka ho andrasana ny fandraisana andraikitra izay ho ataon'ireo tompona andraikitra izay voakasika izany fa tsy ao amina distrika iray na faritany iray ireny ankehitriny no ahitana izay fanoherana ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny alatsinainy teo izay fa efa manerana ny Madagasikara mihitsy tafiditra ao anatin'izany moa ireo karazana fitakiana sy fidinana an-dalambe samihafa manerana ny faritany Rina Rabe Mananjara sy Mathieu Princy. Tsy niresaka lisy-pifidianana ihany no mahatonga ny savorovoro nitranga teo amin'ny olona tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity fa teo ihany koa ny trangan-javatra hafa tontolo iara faharoa ohatra dia nasaina ny fidy ny tanora 12 taona ary no amafisiny ireo kandida 8 amin'ny kandida 12 tao amin'ny distrika ny Toliara faharoa ny fisiny zany toe-javatra izany ka nahatonga azy ireo nilaza fa tsy anaiky hatramin'ny farany. Nisy koa ny korotana tao amin'ny distrika ny Sakara faharoa no ny fisiny ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fifidianana. Ankoatran'izay dia teo ny ainao manjery izay avela ilaza izay tiany tenenina momba ny tontolon'ny fifidianana tao Sakara ihany zany kanefa ny ainao manjery hafa tsy avela ilaza ny momba ny tontolon'ny fifidianana. Manoloana n'izany indrindra dia nitambatra ireo mpanao gazety amin'ireo aina manjery izay nahatsiaro fa hiarany tsindry azo lena ka nivondrona izy ireo anohatra an'izany tarenjavatra izany. Ny SRMV tao Toliara faharoa mandritra an'izay dia may alina ka tsy nisy azo noraisina ny taratasy tao amin'ny tia SRMV tao Toliara faharoa ity vokatry ny fahatezeran'ny olona ihany noho ny fahatsapana ny tsy fetezana teo amin'ny resaka fifidianana. Nisy ihany koa ny fidinana an-dalambe tany Bealalana, tany Marotsetra, tao Mahajanga, tany Abelo, Sakara faharoa ary koa ny tao Toliara faharoa. Vaovao mifandraiky amin'izay atranty mangataka ny amerenana tanteraka ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nitanterahana ny alatsinainy lasa teo iny ireo kandida misa 13 mianada avy ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga ahitana ny kandida tsy miankina ny 12 ary avy amin'ny antoko tiako Madagasikara kosa ny iray. Maro no antony nametrahana ny fitarainana teo anivon'ny seni isan'izany ireo olona maro izay tsy tafiditra
ao anaty lisym-pifidianana nefa nifidy tamin'ny fiodinana voalohany sy faharoa tamin'ny fifidianana filoha-pirenena farany teo iny. Etsakilan'izay ihany koa ny tsy fampiasana ny lisym-pifidianana teny anivon'ny fokotany ary ny fahatelo sady lehibe indrindra dia ny fangalaram-bato avy lenta tamin'ny alalan'ny bileta tokana. Indrindrindrindra moa ny fampitahorana maro samihafa nahazo ny delege ny candidat tsirairay avy teny anivon'ny birao fandatsaham-bato tany amin'ireo fokotany miisa 4 ao Mahajanga atapy-tanàna. Ankoatr'izay dia mitoyntolona ho izy ireo ary tsy anaiky hatramin'ny farany raha tsy hita ny marina mikasika iny fifidianana iny. Amin'izao fotoana izao moa dia efa nisy ny taratasy fangatahana natao tany amin'ny prefet ny Mahajanga anohizana ny tolona hatramin'ny farany. Fa raha itsika teto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa indray ary izao ny vokatra vonjy-maika navoaka ny seni any amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo sy any amin'ireo distrika sasantsasany manerana Madagasikara. Toy izao manaraka izao indray ary ny voka-pifidianana vonjy-maika navoaka ny seni mahakasika ny fifidianana solomavambahoaka. Ho an'Antananarivo voalohany birao fandatsaham-bato 720 amin'ny 720. Tim 270,700. IRD 270,270. Ho an'Antananarivo faharoa birao fandatsaham-bato 270 amin'ny 270. Tim 530,720. IRD 230,720. Ho an'Antananarivo fahatelo birao fandatsaham-bato 770 amin'ny 770. Tim 740,900. IRD 230,720. Ho an'Antananarivo fahaefatra birao fandatsaham-bato 220,900 amin'ny 220,900. Tim 430,930. IRD 430,930. Ho an'Antananarivo fahadimy birao fandatsaham-bato 750,900 amin'ny 750,900. Tim 430,750. IRD 430,800. Ho an'Antananarivo fahaenina birao fandatsaham-bato 570,100 amin'ny 570,100. Tim 740,530,100. IRD 420,150,100. Ho an'Avaradrano birao fandatsaham-bato 170,700 amin'ny 270,700. Tim 330,820,100. IRD 330,300. Ho an'Antsimondrano birao fandatsaham-bato 400,900 amin'ny 400,900. Tim 130,820,100. IRD 520,120,100. Ho an'Andramasina birao fandatsaham-bato 520,100 amin'ny 520,100. Tim 420,100. IRD 820,420,100. Ho an'Ambohidratrimo birao fandatsaham-bato 720,500 amin'ny 230,500. Tim 220,420,100. IRD 430,230,100. Ho an'ny Fianaratsoa voalohany birao fandatsaham-bato 220,100 amin'ny 220,100. Tim 420,500,100. IRD 730,500,100. Ho an'Antsirabe voalohany birao fandatsaham-bato 330,400 amin'ny 330,400. Tim 440,500. IRD 240,800. Ho an'Ambatondrazaka birao fandatsaham-bato 5,70,400 amin'ny birao fandatsaham-bato 7,70,400. Tim 220,820,100. IRD 220,420,100. Ho an'Amparafaravola birao fandatsaham-bato 470,400 amin'ny 320,400. Tim 520,220,100. IRD 520,220,100. Ho an'Arivomamo birao fandatsaham-bato 720,300 amin'ny 20,300. Tim 320,820,100. Fivoy 520,720,100.
fa nitondra atsikera mikasika iny fifidianana solombavam-bahoaka ny tanterahana ny alatsinainy lasa teo iny ihany koa ny teo anivo ny ivitoerana safidy tafiditra ao anatin'izany moa ireo lesoka maro isan-karazany teo ny fomba fiasan'ny seni izay nampitaraina ny olom-pirenena maro eny hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo aza eo ihany koa ny fanararaotana ireo mpisehatra ny fahabangany ny lalàna mitondra izay vaovao izay Noro Fitiavana sy Mathieu Princy. Ny tsy fahafahampon'ny vahoaka manoloana ny fomba fiasan'ny seni na ny vaomiramalo tena misana ny fifidianana ny fahaverezam-pitokisan'ny mpifidy teo amin'ny HCC sy ny seni ireo no anisan'ny antony goavana nampiana ny tahampavitrian'ny mpifidy tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity raha ny tatitry ny ivitoerana safidy. Anisan'ny antony eritreretinay ato amin'ny safidy fa mahatonga na vitsy mpifidy dia ny fahaverezan'ny fitokisan'ny mpifidy ireo rafitra roa amin'izany fifidianana izany hoe ny seni sy ny ACC io. Ny faharoa dia hoe ny faratsy ny sarin'ny antenimieram-pirenena tamin'ny fifidianana farany na amin'ny lafiny teknika izany na eo amin'ny lafiny etika. Izay izany eritreretinay hoe anisan'ny nampienan'ny tany mpifidy. Fa ankoatr'izay ny tolotra politika koa dia hita fa tsy mifanaraka velively amin'ny filan'ny mpifidy. Somary tara ny fanavaozana ny klasy politika kanefa ny mpifidy nanantena olom-baovao. Anisan'ny mety anisan'ny navitsy mpifidy ihany koa ny fanaovana fifidianana ho andro alatsinainy. Ny mponatan-dehibe amin'iny izany dia nampitombo ny faran'ny herinandrony raha ny fanindry kosa io tamin'ny fotoana fiakaram-bokatra ho any amin'ny tontolo ambanivohitra. Nisy ihany koa ny tsy fahombiazana atoko politika amin'ny fanetsena mpifidy izany anisan'ny navitsy mpifidy ary ny farany dia hoe ny tsy fahampian'ny fanentanana sy ny fanabeazana maha olom-pirenena izay voafetra fotsiny ihany amin'ny vanim-potoana meloan'ny fifidianana. Ireo izany teboka vitsivitsy eritreretinay fa nahatonga n'ilay tahampavitriana ho ambany dia ambany. Efa ao anatin'ny fotoana ahafahan'ny kandida solombavam-bahoaka manao fitarainana izao koa miantso ireo kandida ny ivitoerana safidy anatanteraka izany ka anaja ny lalàna mipetraka mahakasika ny fitoriana. Isika moa izany amin'izao dia mbola ao anatin'ilay fotoana fampakaran'ireo birao fandatsaham-bato mivokatra any amin'ny SRMV. Izahay ato amin'ny safidy dia manara-maso eny anivon'ny SRMV mijery an'izay fampitanany vokatra sy ny fitaovana fifidianana izay. Misy ihany koa ny fanara-maso ataonay eny anivon'ny seni. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia fotoana ilay ametrahan'olona fitoriana na fitarainana mahakasika ny fifanolanana nandritra ny fifidianana. Dia eo izay manentana ny ireo kandida na ireo olom-pirenena izay nahita tsy fahatombanana anaraka ny lalàna sy ny fenitra mifanandrify amin'izany. Efa navoaka ny ACC moa izany izay tapabolana lasy io angamazay ka tsy diso dia afaka jerevantsika izany mahakasika an'izay hoe inona no fenitra rahana, inona ny dingana rahana raha anao fitoroana amin'ny resaka fifanolanana ara-pifidianana. Ny fitoriana io moa izany dia mety hoe fitoriana olona anankiray ohatra ny hoe rahampesa-panjakana izy ohatra tsy tokony manao fampelezan-kevitra nefa hita nanao fampelezan-kevitra dia amin'iny izany hoe fitoriana olona na vondron'olona. Misy indray ohatra hoe fangatahana, fanafoanana, voka-pifidianana amina birao fandatsaham-bato anankiray na maromaro arakaraka ilay profo hita izany no anaovana an'izay fangatahana izay arakaraka n'ilay tranga misy hoe fangatahana fanafoanana vokatry ny voka-pifidianana amin'ny birao fandatsaham-bato izay. Ankoatra izay tsara ny mampatsiahy fa tsy nisy afa-tsy 830 faingo 500 ny tahampavitrian'ny mpifidy tamin'ny alatsinainy teo raha toka 270 ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ajantsika hatreo ny vaovaon'ny fifidianana fa hivadika lafim-baovao sosialy isika. Mpivady miisa 520 no vita soratra ara-panjakana maimaim-poana io maraina io izay tafiditra indrindra moa anatin'ny hetsika fisoratam-panambadiana maimaim-poana karakarain'ny komina Antananarivo renivohitra ao anatin'ny boriboritany fahaenina. Lores Bertona sy Manora Andriamalala no nanangona ny vaovao. Mpivady miisa 920 no nahazo ny boky mpiankohonana sy ny kopian'ny fisoratam-panambadiana ny Zoma fa 130 ny volana May 2020 sy 2020 tao amin'ny boriboritany fahaenina. Nanaovana ny soratra faobe izy ireo
mahimaimpona ny nanaovana an'izany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika sosialy izay ataon'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra lalao Ravalomanana moa ity fisoratam-panambadiana Vaovao mahimaimpona ity. Ary niara-nisa lata amin'ny fanatanterahana izany ny piasan'ny komina ao Ambohimanarina indrindra fa ireo tao amin'ny état civil ao amin'ny boriboritany fahaenina. Tsy nanavahana taona ity fisoratana Vaovao mahimaimpona ity fa izay rehetra tonga ny soratra anarana dia voakarakara avokoa ny antota taratasy ny ilaina ao amin'izany ary natao ny fisoratana. Ny anampy ny vahoaka sahirana mba hiroso amin'ny dingana manaraka ny lalàna amin'ny maha-olom-pirenena azy ireo no tanjona nanaovana n'izao hetsika izao. Anampiana ihany koa n'ireo zaza izay efa teraka mialohan'ny fisoratam-panambadiana kanefa tsy tafiditra ao anatin'ny bokim-piankohonana. Tonga nanome voninahitra izao lanonam-panjakana izao tetsy amin'ny boriboritany fahaenina ny solontenan'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Naneho fankasitrahana n'izao hetsika manampy azy ireo izao ireo mpivady vao vita soratra. En juin 31 mai 2019 c'est nanatanterahana an'ilay soratra Vaovao kakarany ben'ny tanàna dia zay anankiroa mivady en juin zay tao anatin'izay soratra Vaovao zay dia makasitraka sy maneho fankasitrahana ho an'ny ramatoa ben'ny tanàna makasitraka ny tompon'andraikitra rehetrarehetra ahafahana nanatanteraka azy zany. Misaotra ny ben'ny tanàna ny karakaranay fahafitiavana zany dia ainganay mba misy foana ohatry mahafinaritra. Ben'ny tanàna amin'ny Antananarivo madamo lalao sotra betsaka anareo tena vita soa tsara amin'ny rahana sotra toroko. Ao anatin'izay asa sosialy sahan'ny komina Antananarivo renivohitra izay hatrany dia nisitraka fizaham-pahasalamana mahimaimpona ihany koa androany tsy ny avy eo anivony boriboritany fahaefatra. Fiara-miasa teo amin'ny association mère et enfant ny Nutrizaza ary ny Maristops international moa no nahazona nanao izao hetsika izao niaraka tamin'ny komina Antananarivo renivohitra. Noro fitiavana sy tahiriny ena. Mijery ireo asa sosialy miantraika am-bantana amin'ny mponina trano ny komina Antananarivo renivohitra tariny ben'ny tanàna lalao Ravalomanana. Arak'izany nisitraka fitsaboana mahimaimpona sy fanomezana koba-aina sakafo ara-pahasalamana ho an'ireo ankizy misy 200 mahery ary fandrindrana ny fiainam-pianakaviana no nikarakarain'ny komina Antananarivo renivohitra ao amin'ny boriboritany fahaefatra atao amin'ny fokotany Anosy Mahavelona androany 20 Mei. Amin'ny mahavehivavy ny ben'ny tanàna lalao Ravalomanana hoy ny lefitra faharoa ny délégué ny boriboritany fahaefatra ny dokotera Mbola Masoandro dia nataony laharam-pameana koa ny fitsinjovana ireo ankizy sy vehivavy ry ny mpianakaviana indrindra ireo sahirana ara-pivelomana. Izao no tanteraka ho izy dia noho ny fiara-miasa tamin'ny association mère et enfant sy ny Nutrizaza ary ny Maristops international. Tsy hijanona ao amin'ny fokotany Anosy Mahavelona irery hoy ny filohan'ny association mère et enfant ramatoa Mbs Zoma ny asa ataonay fa hitatra manerana ny boriboritany enina izay isaoranay ny ben'ny tanàna tamin'ny fiara-miasa nisy teo aminay hatramin'izay. Naneho fankasitrahana ny ben'ny tanàna sy ny komina Antananarivo renivohitra ary ireo mpiara-miombona antoka aminy ireo nahazo tombotsoa tamin'izao fitsaboana mahimaimpona izao satria tena afa-pahasahiranana izy ireo. Tanjonay zany dia anamafy ny ezaka ara-tsosialy eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra indrindrandrindra ho amin'ny boriboritany fahaefatra zany ho ataona matetitetika zany ny fidinana ety anaty vahoaka satria ny ben'ny tanàna renim-pianakaviana dia anisan'ny sarotiny tena sarotiny izy ka noho izany mahatonga anay anao an'izao hetsika izao. Matotra ny fiara-miasa ny komina Antananarivo renivohitra sy ireo fikambanana tsy miankina. Nafinaritra ny fotoanan'io satria betsaka tokoa ireo reny no zahana fahasalamana mahimaimpona. Betsaka ihany koa ny ankizy kely efa natratra teo amin'ny 175 teo isan'izy ireo nihinana ny koba-aina dia ireo nanao fandrindrana fiterahana iarana tamin'ny Maristops ihany koa dia bebe ihany koa fanaovana didipotra Vaovao koa manentana sahady izay satria hidina ifotsiny eo amin'ny boriboritany enina anao didipotra Vaovao mahimaimpona dia manentana sahady atsika rehetra zany misoratra anarana ao amin'ny fokotany izay akaiky anao indrindra. Naneho fankasitrahana izao tolotra mahimaimpona izao ireo mponina any an-toerana.
zany dia misaotra ny dokotera satria mipetrajery tsy manana vola hoentina any amin'ny dokotera fa raha tsy misy an'io dokotera maimaipoana io zany dia tsy nahazo fanafody satria na vola hoentiko amin'ilay dokotera raha zany tsy misy 4e arrondissement satria nahafinaritra le fanetanana zay ny tena mahafinaritra satria zay vahoaka majinika misaotra anareo dokotera rehetra zahay. Raha ny fantatra itoy amin'ny fokontany 2 misy ao amin'ny boriboritany 4 ny hetsika ary itoy manerana ny boriboritany 4. Izay mikasika ny vaovao iny fa evantsika lafim-baovao hafa isika tanterahana etsy amin'ny Maty Andotapenaka ny tsena be FEPA foara izay natao indrindra hanomezan-danja ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona mifandraika indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa izany ifarana ny alahady zao moa ity tsena be ity Lorette Bertone sy Manora Andriamalala nanao ny fanadihadiana teny an-toerana. Trano eva manodidina ny 300 isa no hita ao amin'ity tsena be ho an'ny mpamokatra na antsoina hoe foire FEPA etsy Andotapenaka ity. Ampirantiana ireo vokatra jiaby manodidina ny tontolo ambanivohitra sy ny fiompiana ary ny fambolena ary natao ny fandraika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Hita ao avokoa rehefa mifandraika amin'ny famokarana sy ny fanjifana. Tsy ny mpiompy sy ny mpamboly ihany no mahazo tombony amin'izao hetsika izao fa ny mpanjifa ihany koa. Miditra amin'ny andro faharoa tokoa ny eto amin'ny FEPA androany dia manaiky anareo zay hetsika tia fiompiana fambolena jono tontolo ambanivohitra ny artisanat sy ny fanatsarana ny tontolo iainana dia mandray anjara atao anatin'ity tsena be ity daholo. Ireo mpandray anjara rehetra teneniko teo moa reny le atao hoe renina fa le zanany dia misy ny ataontsika hoe mpamokatra. Iza moa le mpamokatra ireo le ataontsika hoe tantsaha zany mivantana. Misy ireo mpandray vokatra, misy ireo mpamatsy, ohatra hoe mpamatsy ny vokatra na mpamatsy ny masombolo ohatra, mpamatsy ny biby fiompy ohatra, mpamatsy ny fanafody. Zany dia hitantsika daholo. Hitantsika tokoa toro-hevitra maro be toy ny fampiofanana eny amin'ireny trano efa tsirairay izay hitantsika ireny. Hita ao anatin'ity foire FEPA ity ihany koa ireo mpamokatra fitaovana manaraka ny teknôlôjia manampy ny tantsaha sy ny orinasa amin'ny fanodinana ny vokatra mba hazona tombony bebe kokoa. Ao anatin'le sehatra fiompiana, ao anatin'le sehatra agriculture izahay na ao anatin'ny fiompiana ihany koa ary ny fitaovana ataonay moa dia fitaovana voalohany indrindra izay tsy misy eto Madagasikara na hoe misy ary fa tena lafo dia ataonay izay atakarany tsirairay avy le vidin'ilay fitaovana kanefa dia tsy manatsara n'ilay fitaovana avy any ivelany ihany. Dia mamorona fitaovana entina hanampiana na ny mpamboly na ny mpiompy na indrindrandrindra reny hoe ozinina lehibe ireny eto Madagasikara. Ireo fitaovan'ireo zany entina amatsinan'izy ireo, anampinan'izy ireo mba hatonga ny vokatra izy ireo tsara kokoa. Fitaovana manaraka ny teknôlôjia vaovao maharitra mampolo taona ny asanay. Fampisehoana no atao mandritra ity tsena be eny Andotapenaka ity, anehoana fa afaka mivoatra ny tontolo ambanivohitra sy ny sehatra famokarana amin'ny alalan'ny fifampizarana sy fifanakalozana eo amin'ny samy mpamokatra, izany hoe ny mpiompy na ny mpamboly ary eo amin'ny mpamokatra sy ny mpanjifa. Amin'ny alahady faharoa ny volana jona ho avy izao no ifarana ny tsena be FEPA etsy Andotapenaka. Mibahan toerana eto Madagasikara tokoa amin'izao fotoana izao ny resaka fambolena ary tsy mitsahatra mitady ny fanatsarana ao amin'izany ihany koa ireo teknisianina momba ny fambolena eto Madagasikara. Isany amin'ireny ny fampiasana ny masom-boly voafantina izay hita etsy amin'ny tsena be etsy amin'ny Maty Andotapenaka hatrany. Nanangona ny vaovao Lorette Bertone sy Manora Andriamalala hatrany. Efa maro amin'ny tantsaha-mpamboly izao no mampiasa ny masom-boly voafantina mba hanatsarana bebe kokoa ny vokatra. Ireto mpandray anjara amin'ny foire FEPA etsy Andotapenaka ireto izao dia anisan'ny mpamokatra sy mpivarotra masom-boly avy any Antsirony Mandidy nanomboka tamin'ny taona 1970 ka hatramin'izao. Nambarany Madame Liva izay mpivarotra masom-boly fa ny taona 2020 no nakaty no tena nihamaro ny mpanjifa masom-boly voafantina. Vary karazany maro, misy ny vary atanety, misy ny vary anaty rano, katsaka, voanjo sy ny maro hafa. Misy karazany azo isafidianana izy ireo, miankina amin'ny filana sy izay manavanana ny mpamboly tsirairay avy. Teo aloha teo aloha
mbola kelikely ihany vitsivitsy nytatsaha tonga mividy masomboly teto aminay fa amin'izao fotoana izao dia tena mitombo be dia be mihitsy ny olona tonga mividy masomboly tsy nitatsaha ihany moa zany fa ny amin'ireny projet fikambanana rehetrarehetra nenay zany hoe masomboly voafantina dia hafa kokoa ny filasan'ny zareo aloha misy vokany bebe koa zany ny masomboly voafantina no masomboly atakalony zareo hoe entanàna ny vary anaty rano aloha no tena be mpividy amin'izao voalohandohan'izao fa manomboka amin'ny volana oktobra novambra desambra dia ny vary atanety sy mikatsaka mandeha tena misy olona tena sahirana mihitsy zany fitadiavana ilay masomboly dia zay natonga anay mamokatra masomboly dia nivarotra anazy amin'ny tatsasy izay mila rehetrarehetra araka ny fanazavana hatrany misy tombony betsaka ny mampiasa masomboly voafantina raha mihoatra amin'ny masomboly angonina fotsiny hoy hatrany ity mpivarotra ity azo antoka tsara manko ny kalitaom-bokatra ary mitombo ny vokatra rehefa mampiasa izany masomboly voafantina izany dia hatrindray ny fotoanantsika eto anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny androany sy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mirary alina mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko